Gasti Tantaragas. Anarana tsy mahaleo fity ireo anoenany tantara: Daniela, Saoly, Sophie, Mirado, Alain. Antonora Samuelson nandray feo. Manantotosa Sophie Ravelo Manantsoa. Finina ihany ary atao lahety izako nitolakandro toy izao Ranto a. Maninona e? Tsy mba taka amin'ny bandy sasatsasany, milalao baolina, mirahira. Zao mahafinaritra e. Manahiranao anga zao ataoko izao ry Saloy. Andray kosa ary Ranto. Dia izany ve ny famalinao ny teny tsotra nataoko anao? Ka inona ny olanao e? Ao ary fa tsy antany zavatra anao tsony e. Vazivazy re zany e. Reraka loatra ny saiko ka entiko miala voly aty an-jaridaina. Mitady izay zavatra mahafinaritra azy ahy e. Vazivazinareo moa aky hafa mihitsiko. Azafady ary rateritra teo e. Tsy maninona izany e. Za nge ny tokony hifona e. Fa hono ary Ranto. Fa ngamo mila fialam-boly koa ny saina. Zao mihitsy avy nandre an'izany mantsy. Tsy ny vatana ihany angeny mila fialam-boly fa ny saina reraka mihitsy no ampialana voly e. Satria ny zavatra atao rehetra dia avy amin'ny asan'ny saina. Dia izao tontolo mainty izao zany no mahafinaritra ny sainao. Tena zao mihitsy no mety amiko a. Eto ambanin'ny hazo rotsorotsiny ravikazo amin'ny feon-drivotra amin'ny lantolanto, toy ireny mpanjaka kopakopahan'ny mpanompo vavy reny. Zany ve? Ianao ty tena hafa mihitsy ka. Tia mandeha rery, mandinika lava angamby ianao io. Aiza koa ny tsy olona tsy handiny zavatra zany rery Saloy a. Fa ny rery toy izao ny tena mba mahafinaritra satria ampy anitarako ny fahalalako. Lala izany ka. Ranto a. Ahoana e? Misy zavatra tianao nge e. Fiainona izany? Fitsingerena ny taona naterahako ny androany. Ay tokoa. Tena nanadio zavatra lehibe marina ka e. Azafady akia. Tsy maninona ka. Dia inona zany ny fanomezana tianao atolotra anao? Izay tiako fa dia omenao a. Inona ho ako? Ary mahazo mifidy ve a? Raha vitako ka. So dia isafidy zavatra lafo vidy eo ianao ka tsy takatra ny farim-pananako a. Ranto a, tianao a. Tsy mividim-bola ny fanomezana angatahako aminao. Ny fonao atolotra dia ampiasa e. Saloy a. Fianona ary tia nampanginanao tampoka teo e. Anka. Nandinika an'izay zavatra tiako angatahana aminao a dia lasa saina tampoka. Ay ve. Dia inona hono zany ny tianao sa mbola tsy nahita? Efa nahita ka. Inona? Fa tena omenao ato koa ve aloha izay angatahako e. Alefasy fa omeko anao e. Eny fa na ny habakabaka sy ny voromanidina aza no angatahana amiko a, dia omeko anao zany. Dia ho sain'olotro be ilaza fa tia azy a. Aleo angala izay many dia izay dona ny riatany ihany a. Saloy o. Zao azy e. Nefa raha mangataka tsy voatery azo a. Teneny loha e. Na dia te hisotro tsy voatery ho afaka etaeta. Te inana tsy voatery ho afaka lohanana. Inona koa ary ty safary lavo ty? Ranto a. Ny fonao atolotra dia ampiaza e. Totetra be ianao. Tsy napizinao nga? Tsy hoe za. Velona Ranto a. Amin'ny manaraka indray efa sasa miandry izay neny. Saloy a. Andraso moa e. Andraso. Lasa izy marina. Mitobotoboka be ny foko a. Marina tsy toy ny tsiry niaraka tamin'izay feon'izay ny fitiavako azy. Nefa ahoana no iainana an'izany fitiavana izany? Gasti Tantaragas. Nanomboka oviana koa moa ianao tia mianatra modiana ry Saloy. Tsy mbola halanga sao ry ny fa mbola takariva e. Ka iza raha nampianatra anao ody takariva e? Mba nisy zavatra navariana fotsiny tandry neny a. Sady tsy indraindray koa ny sao e.
saloia tady idio fa toy ny zanako naterako ianao no nifahasahiranandreo ray aman-dreninao ange no antony nakako anao tany fa inona ary ny tianao atongavana amin'izany ry neny tsotra vehivavy ianao azandaingana hoe misy zavatra nahavariana tany manomboka mitady lehilahy ho tsiavina mivatanao ka miova mba minahazatra anao teo aloha ahoana koa ary ny nahafantarany fa niresaka tamin'ny lehilahy sa ve hitantao an-jaridaina izay sy ranto mahangina tsy niteny ianao satria marina ny voalazako amin'izao taonanao izao dia andrana fotsiny tadiavin'ny tovolahy aminao fitiavana firaisana ranofo ny tena manjaka ka tandremo ary dinio tsara fa na ianao simba na ianao maty talora izany very neny efa nenanay nge izany saloy mandehana aloha karakarao amin'izay sakafontsika efa mialina ny andro ka mahaliana be ny zavatra nylazainy iny toa matavitapaka aditiko ny manoranao ry saloy ary tsy maintsy mananatra anao satria zanako ianao misaotra rery neny andeha hikarakara ny sakafontsika amin'izay aloha fa rehefa misakafo indray to izy nandresaka eny ary mahazava ny tiany neny ho tenenina fitiavana madio aloha ohatra ny ova be zany ny fifandraisanay saloy ny fitiavana angamba ny nahatonga an'izany fa tsy tongatonga ho azy zao manahoany ranto saloy manahoany ianao salama tsara ka efa tsy sahirana mitady anao tsony efa efa fantatro fa aty ianao zany akifony lafa misy inona kay ranto marina fa efa miala amin'ny fahazazantsika sao ihany koa no fotoana mampitsimika ny voka ahitany azavan'ilay masoandro mpitiavana iena ny tianao ambara amin'izany saloha fa to manjavozavo amiko ka tiako raha miara-mitoetra ao anatin'ny fonao fitiavako sy ny fitiavanao saloha tena tia tokoa ve ianao samy mbola tsy nity olona avokoa na zana ianao ka ranto tsy giza sasatry miaina ka andeha anantona rano mangotraka fa tianao tokoa nato sanylazan'izany taminao eny fa na dia vehivavy aza hatramin'ny fahazazantsika dia efa tianao mazina ve na teny ampilalovany zany na eo ampijerena sary mihetsika raisoary ny tanako dia roy manatona zany havako zany ranto midobodoboka be ny foko miako aza atao mitemplo enjato isaka ny sekondra izany fangamo zany fa mifakatisika nefa matahotra sahady fa inona mampatahotra anao sao dia tsy ho amandrakizay kosa ianao ko nytanora-kehitra iny nga ka mifankatia mambolana fotsiny dia efa misaraka sahady matokisa ranto mandrakizay ny fitiavako anao zany aza manarany amiko fa tokako ame manontolo andro rehetra iainako io fitiavana io dia azo fehezina ny fifanajana fifampitokisana ary fifandeferana ka nionina hitranga dia ireo telo ireo no aro fanina tsy ampirodana ny fitiavana eny azoko ny tiana olazaina ranto fa naza koa ny mba maniry zany ity olo-tokana izany tsy mbola fantatsika izay mety hitranga ny orinany saloha fa raha sanatrika isy ihany ny fisarahana eo amintsika andray andro any dia tsy hity olo-kafa tsony ianao koa mbola voanioka ve fiainam-pitiavantsika ranto dia efa fisarahana sahady ny saintsaininao azafady ary sanatria tsisy amintsika izany asa ianao hivadika amiko fa raha za dia hitianao hatrany efa midiny sasany sahady zao tara marina ilozako aloha ianao ny salohy malalako fa tongavany hatrano rapitso dia adiany ranto mba nanoroka tsy fatany fa zany oroko izany no namana etoko matory ranto ahoana ry mama tena tsy tiako ange hoe fifandraisanareo sy salohy zanakobe rio fa nahoana ry mama raha mba fantatrao moa toetra an'ireny io dia ho tsapanao tsara
tsisy nenineniny re eo ry mamanto mpinamana fotsiny nge zay e mpiara milalao hatramin'ny fahazaza mpiara milalao e sao dia heverinao fa tsy ho fantatra ary ny fihetsikareo e maninana hitako foana ngenareo fanome fotoana ny anjaharidainy io indray mama efa hoe mpinamana fotsiny izay fa tsy le araky ny eritreretinao sao ary raha tianao hitariny ty resaka ty ranto tsy za fa fantatro fa mifankatiana reo saloy sangisangy ve zany mama sa tena vantandresaka nofinao amin'ny alina azange ranto tsy miteny raha tsy saloy anjaridaina tiako be bizo marina ve zany mama lazany marina naka izany olona nampianao anomana no avy tsy maintsy mandalo amin'ny fitiavana io daholo ny olona ranto nefa raha n'izao taonanao izao aloha dia tsy manaiky fa ahoana tena tiany saloy tokoa ary mama ary matokifa fitiavana madio aloha ny anay tsy maintsy aloatra ihany izany na hoelana oaingana satria matetika mifampikasoka loatra ny nofinareo roa ka tsy maintsy afara amin'izany ao ary fa ho lanjalanjaiko ny fandehananay roa any anjaridaina ny foadala ranto fa kapanahy ho azy ny nofinofy ataonao ka tsy ho mety izy raha tsy hahita n'le dadiavy ny voafapo tanteraka dia inona ary izany no tokony ataoko amin'ny mama ka ampiomo zary mama tsy ho latsaka amin'izany fahalotony izany any tsy fahalotony io fa takany atsemboana mitavaka isaky ny mafana mikopakopaka ka raha vao manandrana an'io ianao dia tsy ho afaka tsony ka ho vitatra eo koa raha fianarana zany ve ie matoky mama fa tsy anarana an'izany mihitsy aho e tsy hitako mihitsy izay ataonao any ranto anatra ihany iny fa ianao ny tompona ndraikitra amin'ny ho avinao tsy lefina natoraka voay akory izany teninao zany ry mama fa teny mamy ka ho tsakotsakoiko mandehana amin'izay mianatra lesina fifamialina ihany tia ny andro marina tokoa zany hatreto aloha mbola tiako lavitra noho isaloha ny fianarany fa rehefa tody azy zay vao atsimbadika amin'izay saloy anonjy ry neny eno kely ange fa inona indray izany ry nenina mbola botsika nefa ataoko tena vendrana mihitsy ianao tika fa ahoany fa inona ny antony anaovanao hoe vendrana ry nenina dia ranto zanaky anta avy iny manadala anao zany tsy mivendrana tovolahy maro eto tanàna io ka dia ino no hitanao ny fitiany ry neny tokana fa samihafa ny direksiony ka na izy na ho tohinona aza ny fantrano dia rehefa izy ny tiako dia tiako avo ange zany feonao zany ry saloy adinao angany mahareninao tokoa no avy izany feo zany ary tsy fantatro koa angena anaovana hoe vendrana raha miaraka amin'ny ranto fa nga tamin'ny andro nareo nisy ny safidianana lehilahy manam-bola andraiky ty vavanao anaka tena narinao mihitsy ny fanajana miala tsiny ry sotra fotsiny ny hafa za miala tsiny izany fa tsy mombantsika izany tsy mahazo miaraka nareo sy ranto zay dia fitaon'izay sasavilia dia miomana ary ianao hiambinako na maninona mihitsy raha miditra ato anaty posika ianao amin'izay mahambina ny tsary tsy hiditra any fa manomboka androany koa ianao dia tsy mahazo mivoaka amin'ity trano ity mazava tsy mahazo mivoaka na ianao hivoaka na ianao mody any amin'nyreninao miteraka anao tsy hivazavaza aminao tsony amin'izao andro mafana izao fa taterao daholo zay rehetra ny lazaiko teo lasa fa taiza koa ary ny nalalany fa miaraka izay sy ranto mety monsieur Roger tany maliny izay no nilaza taminy dia inona koa nefa ny mety ankahalany any ranto sa ve no izy mahantra ody ranto saloy izany marina aleo voaiko manahoany ranto salama tsara ka mandrosoa malalako mandrosoa ary mipetrapetra dia aza mihafahafa misaotra re fa ngatsy eo matamianta reninao ka na eo azy izy aninony tsy manenony izany nge mamy
ary efa nilazaiko azy ny mombantsika roa. Zany ve dia efa fantany izany hoe miaraka tsika? Efa fantany a. Nahoana no nampalalanao azy zany? Izy nefa nahalala rery saloha. Fa ahoana? Fa nga efa nahitantsika koa izy? Anka isaky ny manofo ny amin'ny alina dia ny anaranao ihany mivoaka ny vavako. Tonga dia nitsatohany tamin'iny aho hoe efa tratranao nsika tany an-jaridaina. Dia ahoana ho ianao ka? Kinona mofa dia nanaiky ako. Dia ahoana ho izy izy? Nanorotoro momba amin'ny fitiavana izy fa tsy nanakana mihitsy. Ary manao ahoana izay raha matora be ireo e? Tsy manalo izy raha raha-batana fa ny ara-panamiko tsy dia salama loatra. Fa nivadika adalanga izy? Tsy zany ka. Ay misy vahiny ato. Manahoana mamandranto? Salama tsara anaka. Ary ianao manahoana? Salama tsara re izy ry mama. Tsy ianao angeny no anontaniako ranto e. Salama tsara re tompoko. Miteny amin'ny mama. Nandalo mangan-dranto fa sendra-mbana lalaka androany. Mamangy vangy olo-tiana sa mamangy namana? Izy roa miaraka rery mama, sady mba miresaka kory. Ay, ny amin'inona hono? Tsy ambaratelo le izy ka. Fa misy dava mamanga? Mba miarahaba amin'ny vahiny fotsiny ako. Tsy mety anga? Nahoana moa tsy mety? Eny fa tokony mandeha mikarakara sakafo amin'izay mama fa nana be mihitsy inge zay e. Ay tokoa moa sakafo aty saloha e. Aleo a manaraka izany fa mandalo vetivety fotsiny nge e. Aza misahirana rery mamandranto a. Eny ary lozaka izany na rehefa efa mandroaka koranto sao dia maheno resaka olona mifankaty eo ka tsy mety e. Toiza amin'izay ary le resaka indry teo e. Fa tsy salama ara-panahy ahoana moa mamanao fa tsy azoko. Efa nomeko anao manontolo ny foko ranto ka tsy hanafin-javatra aminao mihitsy a. Tsy tiany niaraka aminao any tena marina. Fa nga efa mahalala momba antsika roa koa izy. Zaza gagako. Angamba nisy nitady-bolana tany amin'ny tany. Ndray dia inona hono ny tsy itiavany antsika hiaraka ka? Dia tsy fantatro mihitsy ranto ka. Fa tsy rarahako izany satria tsy mifono entiko nytiany hafa ny foko. Fa koa izy izany a. Mitady olona mpanana ho andry angamba izy. Tsy haiko ranto a. Ahoana aky? Ampalalanao an'izany ihany no tena antondeko aty fa tsy avela nivoaka ny trano mihitsy nge ahy e. Sa efa misy olo-kafa hitany ho anao any dia izay ny tsy itiavany a? Aza miasa saina amin'izany ianao ranto ka. Ahoana koa izany tsy asa saina e? Ny fitiavako anao moa no ambony vohibato ka tsy ho voahozongozona mihitsy. Ary matoki fa tena tianao a. Ny fantatro dia ho mpivady sika. Misaotra amin'izany teny mamifeno toko izany ry malala. Za koa hijanonao anao hatrany ary ny antom-posiko etỳ an-tany a dia ho anao mandrakizay. Zany. Aleo aloha mandeha amin'izay fa sao dia tonga aloha ao izy ka. Misaotra kina andalo malala. Zay mandra-piona sheria. Ny teniko amin'izay ianao? Ny amin'inona moa zay ry mama? Tsy efa nilaza ny amin'iny rabery iny. Fa nga ny resaka ity ianao ry mama? Tatsy ambadika iny ange fa tsy nandeha lavitra e. Satria efa fantapatako ihany no lazainy. Izao no teneniko amin'ny mama. Efa tia azy a. Tsy haiko inona ny tokony ataoko e. Atsaiko ny fitiavanareo anaka. Ary manaja ny safidim-ponao satria mahatoky ny fahendrenao. Nefa tandreny sao dia arary foany arinany a. Tsy tena angambosika satria mavomavo ry mama. Izany mihitsy anaka. Maro ange mitovy mitsiriritra ny saloha iny e. Izy raha teo tsy mianatra. Dia tiany hanambady olona manana izany saloha amin'izay misy fidiram-bola malalaka. Amidy vola izany ny antsara-tarenjanany. Hitako fa tena tianao saloha e. Nefa tandreminy hanome azo ny fonao manontolo a. Ny fitiavako ry mama tsy meko azy tsikelikely fa tonga dia omeko azy manontolo ahatsapan'ny tena fitiavako azy a. Voaloha-pitiavana angeny anay roa e. Fantatro ny tiana ho tongavana e. Nefa mbola lavitra ny lalana olona lovanareo. Mbola ho betsaka koa ny zavatra andalo. Inona ny tia mama olazaina? Ny fitiavana angeranto ka tsy vita ny shery fotsiny e. Misy mampitomany koa ao.
misy mampijaly za kaiky daholo izay tonga eo ry mama tsy ampisaraka anay izany niariko fa dinio tsara izay resantsika mianak'izay e fa taiza mondry io valio any tsany amin'ny ranto a bien mafy ka iza hono manome alalana anao ivoaka tato ny fitiavako no manome alalana ivoaka ry neny ay zay no tianao zao ary iza raha ny tianao e iranto sa eo miverina any amin'reninao ndraso valiko hoe ranto asa raha ho santo koa ny andefa filahako kely ty androany fa raha tsy fanahy loatra ka natao valiana daholo inge zany ry saloha e lozanao mivandravandra eo fotsiny ranto ny tiako mention honorable aoroa amin'izay raha ny entanao dia rapitso ianao mody so dia tsy rarony koa zany ry zany fanindroany tena misy vola ray etsy ariary ataonao freny sasany dia vatsin-dalana ny ambiny dia tsy azo dikevitra mihitsy zany nareo raha hiady varitra dia ny ampivaritra rianina fa raha hiady hevitra kosa dia ny amin'ny fahitalavitra ny fantatro dia rapitso maraina mivaly ianao no miala tato trano tato afaka matoreny mirantonao koa ianao raha anao veloma azy zay zany ny tenina fariny fa tsy mahazo teny gasy angandry lasa koa ary ay e amin'ny valo maraina miala tato misaotra ihany koa tamin'ny vatsin-dalana Gasty tany taragasy. ohatry ranto ranto misy olona mandondona ange zao fa vono aloha fa hita lavitra io sao dia misy manafika ano any mamakoro ranto way tena ohatra amin'ny feo an'ny saloha izany ry mama eny tokoa ohatra ny feo any tokoa tena izy zany ka fa misy nareo sady ohatra ny tomany ange izy zany mandeha na voainga anao fa tena izy mihitsy zany fa misy na saloha ampidio anao zanak'olona ranto manino ianao fa manino anao anaka andasa aloha akakora mangatsika reza be nosotrony ka mitony tsara aloha ianao anaka dia lazao aho hoe manino ianao lazao fa aza miafahafamiko fa efa zanako ange ianao e ty aloha akisotroiny rano tsy zany rehefa ndroany eny dia sahany ve ny nandroaka anao tena tsy manana fo ndreny izy raha izany ka tsy sanana terange ay zanatra vaviny no ianao tatiny nga mba no anton'izany indra matoraberiny ange eo ka tsy tia mifampikasokasoka amin'olona tsy manany tena zany mihitsy no antony dia andeha zany anao efa nomeny miaraka amin'ny saran-dalana andehanako mody any fianaratsonge zany ve eno tena fombiby zany fa tena tsy fondrentsony ka efa fantatro ny toetrany ka fa zao ry saloha tsy maintsy mandeha ianao fa tsy mahazo mijanona ty fa maninona kay raha mijanona ato izy ry mama tsy mety zany ranto fa manimba fiarahamonina raha tena mifankatianareo dia tsy maintsy hotokantrano ray ihany any ariana any azonao zany sady tsy maintsy mandeha ary ranto malalako ka malahelo be kosa mbola voanomboka ve ny tantarantsika dia efa zao sady no mitranga tsy maintsy mandeha eny ary etsy aloha ho fianiketratratrako izany malalako izany fino mafy azy ranto mba tsy hanatononao ao ambany ny lohanao raha avako okizay ao amiko izy ny matory ranto rehefa vita ny resakareo dia atoroy azy ny chambrako ranto aza marahelo zany fa tsy maintsy mifankahita ihany sika andray androany miandry anao hatramin'ny fokorosaloha
ary tsy ty olo-kafa afa-tsy anana mandra-pikipiny leto masoko rito eny fa na dia manera ny vatanao ny fitiavanao mijanony eto aritratrako sy ato antoko fona na dia mijanony eto kosa azy ianao dia ny fitiavanao miara-ty amiko hatrany hatrany matoky anao anaizanaiza le anao ary miandry anao anao ela nao oaingana veloma sanoe veloma rato ahoza ry tovavy toa miantso ange ianao teo e ka tsy miantso anao ka fa sady mitomany ange ianao no mitomany anarako e angamba ranto koa ny anaran'izany olo tianao zany ranto aloha ny anarako e ranto aleo mifankafatana satria miray toerana ihany sika atao anaty fiara za kosa ny saloy fa manana olana ra-pitiavana ngasy aloha no mandre foana sy mifendrifendry be toy izany mbola misy rantoafako eto an-tanina ny anarana nge tanymboanjo e izarany tena ranto aminay roa na ny akoatran'izay izay tsy fantatrany eny mitovy anarana amin'ilay olo tiako ianao manamaivana ny alaheloko ny fisinzany anaran'izany eto akaikiko izany ao fa ho tantarako anao ny tantaranay lalina izany tantaranao izany ka ody izany ianao io dia ody any amin'iny raha azoko tsara tsy nianatra mihitsy izany ianao tany sakaraha sa hoana klasy de cinquième no mijanona mianatra tany Masobe tena ilay meny farana hipetraka tany aminy dia anao inona izany ianao rehefa tonga ny fianaran-tsoa dia hitady asako asa an-trano ve ka zaho misahaza ny fahaizako arako aza mitady tsony ianao fa aleo any amiko e sa ora ozy ianao tsy mampaninona anao tsy maninona ka mety izany ka hitady ve atao ka maika rehefa misy vono nefa tsy maintsy mandalo kelany Masobe aloha ilaza amin'iny eny reto ny adresiko eny Akofafano mipetraka misaotra retoko ndry efa tonga sahady sika marina to tsy hainao akory ny alaviran-dalana rehefa tsara ny resaka izany mihitsy ka izay raha moa fa velomana masorako maika tratra fiara mandeha maraina mbola amin'ny 4 maraina izao ve dia efa isy fiara andeha mandeha maraina be ny any aminay veloma re miandry anao ary saloha eny re tsy maintsy ho avy ahy aiza ho aiza ary izay saloy tena mangina rery any lozany ka tena hafa be mihitsy ny fiainam-pitiavana misy fisarahany toerana miteraka embona sy anina misy fifanalavirana miteraka aretim-po ranto aza miondry tava ohatran'io moa e mankarary angeny mahitanao ferinena ohatran'io e tena malahelo any saloya mama teo ahita azy mafy mihitsy avy zany zanako izany zao ranto ahoana ry mama sao dia ianao ihany miarary fo nefa izy tsy toanao tahaka koa izy ry mama eny izay ny zava-misy ainanareo amin'izao nefa vehivavy tahaka azy koa ka mahalala tsara an'izany fa ahoana ry mama izay vehivavy ange ranto rehefa misy olona mahay mandresy lahatra amin'ny fonay ka tena babo zany ve raha sanatria ka izy tokoa izany dia ho sansaloha ve ny tiany kafa afa-tsy zay na dia reny teony fifampitokisana ny fanaovanay reny reny vadiny arananao reny ve dia ho sahany reny ange anaka teny fotsiny na avy eo am-po aza ny anaovana azy mety ho voafafa ihany rehefa lany daty raha za kosa aloha ry mama tsy aveziveziko ny fitiavako fa hiandry azy hatrany mety amiko foana anaka izay mety aminao nefa tsy tiako ny mbola hitanao mitanondrika ianao raha teo klasy d'examen hitraka ry mama ary ataoko izay azahoako mibaka miaraka amin'ny bourse extérieure zany anaka natovy tarigetra vitantsika izany
Gasty Tany Taragasy. ampinono io zazy io fa naona matomtomany ry saloha ka tsy mety ile izy ry papa e ngamba zavatra hafa mihitsy no tadiavany na sody mba marary kibo ary ty zazy ty ry zanto a apatrio re izy fa te atory izy zany e ny zaza ndraika matory mihinana ary mikaka fotsiny ny asany ohafa patrika eo amby fandreo izy dia mamana fisafiny kibony fa za kosa mampirono azy izany tsy atory eo izy ndao ary apatritsika le menaky ny haitsika le vavolombelona ny fitiavantsika papa i fa maninaka isika raha miroso amin'ny mariazy amin'izay sa manoka aza maika amin'izany ianao malalako a tsy maintsy ampakariko eny ambony alitara ianao ka ho atolontsika an'Andriamanitra ny fitiavantsika izany ary asehontsika amin'ny mpiarabelona fa modelo azy ireo ny fifankatiavantsika fa mba azo atao ela moa papa efa tsy antro ingeza ny andro manandanty izany e ka ny fiomanana amin'izany ange no antony mbola tsy hirosontsika amin'izany satria tsy maintsy manasa olona maro sika e izay tokoa aloha e ary rehefa vita amin'ny mariazintsika dia anynosy be tsika amin'ny manao vola tantely tsy nampoziko toy izao ny fiainako marina soa ihany nandroany ny avy tany sakara andeha amin'izay anao dosy fa efa matory io tsirikely fa nga tsy araka anao dozy indray sika ry papa tsy andry an'izany afa efa mangidihidy be ny vatako tratrany matsembohana ndao ary Gasty Tany Taragasy. Manahoana re izay ranto any sakarany mety efa nahita olo-tiana hafa toa koa ve izy izay omenatra azy ve ara mifankahita izay indray androany tiako foana izy fa lahatra avy amin'Andriamanitra koa izao na dia teo azy ireny tokony fanomezany ireny inony ty malasa saina saika resy tory teto any marina mandehana amin'izay koa ndry raha andro fa efa navita ihany ary misy toetra mihitsy ny rahabery rafozanao taloha iny a fa ahoana ry mama le fomba nentin'ny lazanankolaka amin'ny fiainany saloha e ka efa ahoana raha mitoetraniko mila resaka be taniko raha matorabery tamin'izay ay ve fa misy inony nta inona akory fa te hidedaka amikitatara ny fiainany saloha izy ay efa ho folo taona lasa izay ny foazan'ny fitiavako azy izay mbola mijanona ho madio hatrany tsy misy tokony ampisento anao izany e tsy namadika ny dina fanaovanareo ianao fa saloha anga inona ny resaka ny lazaindra matorabery taminao ry mama efa nanambady ny saloha e manambady ie dia raha tokoa ny anaran'le vadiny any dia mbola raha tokoa ve ie matetika mandalo eto sakara ony izy fa tsy mety mifankatratra mihitsy nareo roa na koa ny manao ny tsy fanenany amiko izy sareranto a lasa mpanankarena ony izy raha matorabery ary efa niteraka ay ve ary raha mifankatratra tokoa moa izay dia mety ho inona re no hitrangy asanao raha za aloha ry mama mbola tena tia azy a fa niaraka amin'ny sanatriavoko izany tsy handray azy ho fahavaloko anefa fa ho tiavoko foana izy satria ranomasony saharana ka tiako raha ho afaliana no ionana indray eny fa na dia tsy hiaraka intsony azy izay ry mama andao amin'izay hiditra fa efa manomboka mangatsika eto an-jaridaina izany ka sady manaikitra moka sady aleo amin'izay anonana entana andendray mety anaka aza malahelo toy io mamy heritona ngesy iza dia miverina tanteraka eto Madagasikara amin'izay ahy ary tsy izay aza vita ihaniko marina izany fa marary foana reny ny saraka za handeha rery any an-tanin'olona any aza tsy kivoko zay korazo mama
ny fiaramanidina makany Soisy indray no asiana olona raha pitso ariva. Mba misy zaridaina tio atsika mahatamana anao ivy a ny Suisiany ranto a. Misy ka nenay aza tsara lavitra no ioko. Zany ve? Fa hikambanana amin'ny olon-drehetra fotsiny le izy fa tsy manana ho arery toy io antsika io a. Ay aleo ampiko angoron'entana ianao alaky dia mba afaka mboesadresaka sika mianaka aveo. Misaotra ry mama. Ty taony ty moa ny sisa farananao any. Ie ho vita ihany izy tiako. Efa tsy angina tsony zany a. Mitondra mbavaka anao hatrany any anaky. Na za koa raha toraka izanyko dia ataovy izay avy tany otrano io ry mama. Amin'izay rehefa tonga dia manamasina azy sisitsika. Ka io troisième étage io ihany inge sisy. Ataoko fa ampiasa tsara ny vola napetraka oreny. Fa hanaovana inona ka io grande salle io ranto? Ay ve tsy asan'ny fanjakana ry mama fa aleoko docteur libre. Ay ve fa ono a ranto a. Ahoana ry mama? Efa misy fofombatinao ve zany any? Fianarana no atondihako andro mama fa tsy mbola nieritreritra an'izany a. Mbola tsy nitantaraiko anao tokoa moa. Nona? Tamin'iza tany fianaratsofaraany teo iny nge ka atao amin'ny salona ny sakafo e. Tany an-trano mihitsy ve? Ie. Dia manao hoana izy ao ry mama? Andray manana hotely ngeza Bezer zareo a. Zany dia efa 3 ny zanany. Menamenatra ery izy nanatona. Aiza kosa ianao ve dia amenatra azy sa everiny fa tezitra isika? Tsy fantatra aloha fa nasako aza nge tsy nalala hoe mipetraka ao izy e. Fa nga mbola tia azy ny zanako ny tobe fanontaniana. Izy no namono fitiavako ry mama. Araka ny lazaiko anao teo mbola mangetaeta azy ny foko na dia tsy afaka hiaraka tsony azy zay. Mamo mba hitadiavy vady tokoa hovataniko rehefa tonga e. Enao tia koa mampome. Zany moa hoe anjaranao ihany reny misafidy izay hovadinao e. Ary mety efa any izy hovadin'ny dokotera e. Tsy ho voaingo ny fitiavana na koa azo lokoina mena na maitso fa izay hitepon'ny foko dia izay no hovadiko. Tsy mahita any nga ianao? Za ange tsy maniry vazary mamy. Zay ahay moa e. Pasoy amin'izay moa ry mamo reto lambako reto sa ho taraiky eto aka. Ino izanao be resaka eo fotsiny? Ay tokoa moa mbola any reny. Ndao raha fa ataoko vetivety e. Efa manomboka modialina angena zanatra papa tato ato e. Maninona e? Mbola betsaka ny asako matoa tsy mody atoandro. Ay ve? Vola tsy miditra ihany ny olanao ry saloa. Mamofona toka ngeno zany e. Fa manomboka oviana koa zany. Vehivavy misotro toka ny tsy mety fa ny lehilahy misotro zany raha ary mihitsy. Ay manomboka mahay mamaly ery koa zato iziko. Tsy anarana nge zany e. Mamaly koa raha te hamaly ianao. Ary inona moa no mabe fanontaniana anao ty e? Iverinao fa zazakely mitovy amin'ny zanakao nga? Angina fa sao dia mivadika zavatra hafa eo indray zao. Zany indray miankina aminao fa na mitabataba ianao na angina mety daholo. Ary fa nga tsy sakafo ianao ny tonga dia mamonjy fandriana ka. Efa voky tany amin'ny andehanako a. Ary tsy andro koa. Efa madio tany koa. Soava mandry ary. Zavatra mandeha ho azy zany e. Ary ianao mandehana matory miaraka amin'ireo ankizy ireo. Manorisory sy manery fotsiny. Eny ary izay indray ny tianao e. Mety marina ihany no lazainy faniry hafa miaraka izy verom-panampy ao amin'ny hotely. Manomboka manody tsikelikely nga mavitiavan-drano toa. Ary toa misy rangotra ny eny tarihan'izany e. Oay, saloy, fa misy inona avy? Allô? Fa misy inona saloy miantso amin'ity andro alina? Miova be ny fiainanay neny a. Mampifono ranto isako mony. Ay ve, fomba ny lehilahy ihany zany anaka. Sady manitsakitsaka koa nge izy ry neny
mba mahagaga zany ka tovolahatsotra iny ve dia hisotro sy anitsakitsaka ohatr' izany tampoka eo efa hitapirofo nge zany roneny e so dia avy amindry ihany zany zavatra izany saloya asa so dia tratra ny ranto nanao sipatany hoany indry na hitany miresaka amin'ny telefona amin'ny olona tsy fantany fa oliza ary ny azahako eo roneny a asa fa izy aloha tia lazay indry fanitsakitsahany indry e vero e vero le serveuse eo amin'ny hotely inona hoe rety zany hoa zakako tsony roneny a isan'andro zao mody alina foana injanandray zany zao ny lazaiko andrisy aloha mamitra vola ntsisitsisy ny deny zao sao dia ho tonga amin'ny fisarahany zany Gazety Tany Taragasy. Saloya foaza vatongo tepa faza hoa faza mody de matory eo a mipitra tsara ianao zanto rehefa mamony toka sotroanao tany a aza zay aty lanao vaniny manomboka mamaly agny e za madame Salo zany entoany fofotokanao fa makandoka sakafo hanin'olona ave de ataonao makando fangaso sakafo nalika io aminao moramora kely ty vava ny vavanao no ataovy moramora fa maimbo ratsy vava de ako mory am'izay maty aneny de vitanao ve zanto no mikapoka vitako ka saza ny vady adala sy be fermonina toanteny io zany nandreniko miteraka aza mbola tsy nanao atoy zany ka anjarany miteraka ny manabitamby anao fa tsy ah e fantatro nge efa fandroana zao e fa nilazany amiko amin'ny anao tsy mamo no mamenatra anao très bien zany mihitsy satria anao te apitra ny vera toatrano de ataona izy tsy atamanahato kefa makaleo nareo ranga zany ve mba vavandelana tera-behivavy tena marary saina mihitsy ty samyna tera-behivavy daholo nalana vavy e zao no izy ry Saloy tsy vady ny tedaviko fa zanaka ay mazava mazava zao e nefa tsy maintsy manaraka areo zanako ireo na tianao na tsy tianao tsy very ary tsy mbola nanary atany eo fanjakana andreniko raha hoentinao reo zazy reo de tsy misy entana azonao entiny eo tsy maninone tsy atakaliko entana velivelo ny zanako entonao daholo fa mbola matanjaka koa ny aty hitady zay zanyko de ambeny tsara io trano fa andeha monjy amin'ny vero zay tena lasa tokoa izy zay maharatsy an'le fanambadiana tsy vita soratra zay zany ny antony tsy nanakely nanaovana amin'ny mariazinay tsy maninony modiny mety so fatifaty foana miditra an-dehilahy matora bery ty marina notrasy fa tonga dia arabay amin'izay tsy lefalefa toy ny fanony salama mama Saloya salama re mamany ranto elaela zay inona vaovao tsisy rehefa zao avy metseny zao manao hoany zay Saloy efa firy moa zanany amin'izao mbola intelo iny ihany ny zanany ka fa izy nge ka mitaraina amiko lava fa manitsakitsaka azy zao ny vadiny tovavy ohatran'iny ve dia mbola hitsakitsahana lehilahy ihany tena lehilahy tsy matahotra an'Andriamanitra kosa zany ka sady roany mihitsy nge Saloy zany ary tena sahany zany lehilahy zany mampiditra vehivavy io masom-batiny ndry mampalahelo akosa izy zany ko dia inona fa napaha-kevitra azo ny fianakaviana raisina amin'izany
efa niteny tamiko mihitsy saloha fa tsy tehiverina ny masoa be hono izy fa aleo ny makaty amiko ty isakara sady ty koa ange no efa nahazatra azy hatr'izay e ka mba nahazo entana ihany ve any efa hoana izy nampisafidiny vato noho izy hoe raha entiny daholo ny zaza dia tsy mahazo na dia entana ray azy izy zany a dia ahoana ho saloha ny zaza no ny fidiny marina ny azy mivavaka ao azy e misaotra mainka anome vola mpiasa raha matorabery fa alozako aloha ianao a ndao ary dia mirary soanao koa sahana ny tany any ranto aso dia latsainy iny eo andray zany hafaliko raha mama fa vita ihany ny trano ary ny hafaliko ianao ka sady io trano namboarinao io ny lehibe indrindra eto sakara faly ary mama fa nahavita valibabenanao a eny fa na ho an'ny dadako izay efa nandao ahatra amin'ny fahazazako aza toy ny hitako ny fetiny-edindrainao ana ka raha mbola velona tena ampidera ty tranoko avambe ty zany a ny vovora ihany koa a iverina eto sakara indray nge ho ny saloha fa nitsakitsahambatiny ahoana tsara hoe ry mama saloha ve eny raha bero ny lazan'izany tamiko tena lehilahy tsy matahotra an'andriamanitra zany tsy hoe efa telo ny zanany dia mbola hisaraka ihany dia ahoana zany no avy ny zaza amin'izany ka tsy zakany io satria mifangaro amin'ny famonoana oro ny foko ry mama no maheno an'ilay tiako hiaran'ny heritretra-mbady a tia hita azy mafy a zany fotoa moa aloha fianaranao any fa tsy ho hita eo ihany ve zay ho toy eny tsy sitrapony saloha angery mama ny nandao ny fitiavanay fa mafy ny fiainany e ary mahery koa ny fitiavana ka tsy voatanana eo aza ny toky sy ny voadina tao eny za nge fa niteny an'izany ianao e tapao an'izay fa toatra misy olona mandondona ny ambaravarana an'izany salohy mbola tianao a nefa tsy maintsy manaiky amin'ny mama manomboka eto ohatra ny ela koa zany ro volana sisy zany ka tena tsy androko tsony ny odiako nivadika kosa nivadinao zany ry saloha a tsotranginy fahitako azy iny e ka na za koa aza gaga hoe inona ary nahazo azy tany tsy fanao ny mihitsy ny modiala indrindra moa fa zany misotro toka izany ka so ary voanodin'izany vero zany ty izy raha izy mampirafy ary ny anto arotra ihany a fa izy efa sady mampirafy a misotro toka ny mbola midaroka ihany koa isaky ny andro zao dia tsy maintsy voafetaka foana dia ahoana ny fomba nanosiranao tany nentiny lehibe any any mananjara izy dia io nararotiko so ihany aloha fa mba nahazo entana ihany tri e betsaka nge ny entany efa tsy hita fa manjavina tsy kelikely tokoa tsy fantatra na entiny any amin'ny verina atakalo toka tsy haitsony e fa inona ny mety ho fihetsiny nefa raha tsy mahatratranao ao ntsony izy hoe anaraka aty ve asako tsy ho sahany iny zany ry neny a avelao koa tonga ty anaovako azy fa tsy zao mihitsy ange no mifanarahany e tsy ho tonga ty zany iny ry neny a ary avalony any amin'izay no mikasika an'iny fa efa fety saika avelao any tokoa e sady efa enao nga moa ny vaovao eto tanàna fa misy inona ho tonga ho ny dokotera rantro amin'ny viny zany ry neny ary to taitra be ty ianao efa vazaha be nge izy any ry saloha e ngary neny tsy homenatra azy ve zao tsika tsy homenatra azy ary neny a tsy nanao raha tsy ahy izy ka ahoana ny tsy anatonako azy dia mbola ho sandry veretsy ny anantona azy sako ka mangataka famelana aminy a dia mifandray toy ny olona rehetra amin'izay tsy voaka tato mihitsy fa miandry izay atongavany ho hita eo ary zany kio mbola tia azy a fa ny fiainana ny mahatonga an'izao e eny fa na dia tsy ho tia antsony azy izy dia tiako foana mandrakizay tsy ho tanteraka tsony zany fitiavana izay efa niverina natory zany e tamin'izy ny fonina mpisy azy fa zao izy salamy tsy misy
tonga sy ianao ranto misaotra ry mama falybe anaka fantahanao hatrany Andriamanitra sy ny razana za koa tena falybe ry mama fa mbola mahitratranao salama tsara nisaraka fotoana lavalava ihany zay sika ry mama hita ho anao rakoboady amin'ny lahady zao fa tena fitahian'Andriamanitra sy ny razana zao ady be nge ry mama izay navelako an'izay fa hoana migrevy ny mpiasa ao amin'izay olonasa faran'izay ge zao zay dia tsy nisy enana foy ve ny vazaha nge rehefa miady ka tena samy famono mihitsy sy fa tsy maty fo amanaina tany ianao anaka vita somatsara ve ny trandro mama dia tokony hoviana zany notokanana fa afaka 3 andro eo no ahatongavan'ireo entana ampiasaina mbola hijery fotoana malalaka sika ny amin'izay ka ae tena tsara be ny tranontsika zany very mama ary revitranao ambonireo atao inona ho ahy any ambony sika no hipetraka dia ny sasany atao tranom-bahiny dia aty ambany any zany ny fandraisana marary efa ampy reo ka efa nisoratako amin'ny anaranao izay entan'izay ry mama zany dia any amporony tamatavy ianao ny makazy efa mpegneko ny freandoanina fa aza matahotra mamy toko ahoana mifaka an'izany ranto maninona raha miaraka sika mianaka ento bosinaina hiaraka aminao akazy fa za tena mbola leo voyage ka ny vola koa nge mbola nataoko any amin'ny kontinao misy olona mandondony zany ranto sa ny sofoko no efa simba andrasa raha fa hovahaiko ry mama salut Gasti Tantaragas. fa misy iny zany ranto ino zao zavatra ampoko zao vonjeo mamandranto vonjeo matiny zanako mamy fa misy iny saloy tsy fantatro fa raha inona movaravarana iny izy ka nahita dia niantso ny anarako avy eo izy niakaraboka amin'ny tany fananiny ranto aleo tonga dia hoentina any amin'ny hôpitaly izy fa zy tomanina aloka andao angy anary mitady antsika ondry antony izay mpitsapy teo angampy efa tsy naninona izy zany engany hotahiny tompo izy ranto manahoana ny zanako efa tsy maninona ve ranto tsy maninona ve ianao saloy mbola tia avy saloy mbola tianao azy ranto nefa tsy mendrika miaraka aminao tsony tazomiko hatrany faran'le fitiavako izay ny foazonao tao an-jaridaina ary mbola madio tsy misy pentina miandry anao hatrany mamela avy ranto mamela anao tanteraka ary saloy mama tia ranto io saloy ry mama ray sahala amin'ny zanakao izy zay fa fananina tamika tesa rata mifona fa izy lozanao sahady rato izy lozanao zay rato avy amina tokiano na tonga an'izao etiaraka aminao ranto ty lozako marina fa efa vavavohozina mihitsy fe aty ty tsiniko nafaty olona no nitoko sy ny boaty nataoko tsy votanako matimaty ny anarana mitovy ka namindra ilay fitiana poitra tao apoko nefa ainy anarana tsy mahaleo fity ny fity tsy ataka ao anarana Gasti Tantaragas.
anarana tsy mahaleo fity tantara no soratany vonjy lanto Emmanuel. Daniela no Saloy, Saoly no Anta, Sophie no Bery, Alain no Ranto, Mirady no Ranto faharoa. Nandray feo Antonio Rasamolson. Nanantotosa Sophie Ravelomanantsoa.